Ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia amin'ny fofeny fifaliana ry havana no iarabanantsika mpianakavy ny finoana rehetra mahatrahatra indray ity anio alahady fahaeniny volana Jona 2024 ity. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa misokatra ho antsika indray ny tranon'Andriamanitra, afaka miompo amam-panahy, miara-mivavaka isika, afaka manaraka ihany koa anefa ny fanompoam-pivavahana ampitaindavitra ho antsika zay hany amin'ny isa-tokantrano sy isam-baravarana. Anio alahady ary, alahady voalohany manaraka ny Trinité, ary ho antsika FJKM matrano vato faravohatra kosa, alahady efa mahazatra antsika, alahady voalohany amin'ny volana Jona, hitondrantsika mambavaka ny mpanompon'Andriamanitra dia Ramatoa Razafitrino Perlina izany. Ndeha ary iomantsika ry havako, ka ny salamo 420 voalohany hatramin'ny 5 no iarahantsika rehetra mankalaza an'Andriamanitra ao rian'izay ny hera 409 alahady andro tsara. Manasa antsika rehetra hitsangana ry havana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo 420 ny 1 voalohany hatramin'ny 5 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitra Jehovah, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina hamitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Amen. Andro tsara, andro fitsaharana, nitsanganana ry Tompo, andro nampanafotra, eny maninay ny andro fiangonana, iterana nampamonjy sy ny voninahitra. Tovy aminay ny teny zay natao fahisa tamin'ny apôstôly raha misy ronatelo aminy anarako, vohibany asoay aolory angonako. Masoraty ao ampona Tompo mididina, iasana saina tsara eto anatreana. Maviry Jeso Tompo, tomoela aminay, hitandremanay ny andro zay natokamoana. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, indreto izay vahoakanao, faly midera sy manome voninahitra ny anaranao masina. Misaotra sy mankasitraka anao indrindra Andriamanitro, fa raha toa ka namaky ny lohasaloko ny fahafatesany izahay, nandritra ny volana avril sy volana may lasa iny,
dia ankehitriny nivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika nomenao ity volana vaovao ity, izao volana jona, anorenana ny maha-kristianina amin'ny finoana izao. Misaotra anao zahay fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao izay tsy nahalanindritra anay, ka mbola mamela anay hiara hivavaka hiantso ny anaranao. Mangataka aminao ary zahay ray io, tahisy hamasino ity fanompompivavahana ity, hoentiky ny voninahitra ao Andriamanitra, hiavaozanay amin'ny fanoloran-tena masina, androsonay amin'ny fiainana maha-kristianina, ary andraisanay fitahiana, fifaliana sy fiadanana avy aminao. Dia ho anao ny dera sy ny aja, ny fanjakana sy ny voninahitra, izay anao efa tamin'ny taloha indrindra, ho anao ankehitriny, ho anao mandrakizay mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Anorenana ny maha-kristianina ny finoana, zany no lohahevitra banjinitsika mandritra ity volana jona ity. Manambara ny sitrapony amintsika ary Andriamanitra araka ny Hebreo 12:12, ny 2:12 ka hatramin'ny 4:12, ka eno ampanajana raiso ampitiavana zany sitrapon'Andriamanitra izany. Fa hoy ny soratra masina: goatan'izao ny tanana amin'ny ravoravo sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy aleny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fi ny mifanimba hasitrana azy kosa. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika riavana, ndeha andiny tena isika, ndeha hiondrika mpanetreteny eo anatrehany Tompo, hiaiky fampanota, hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka ary ny fotsika tsiraray avy hanaraka izao tonim-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, Andriamanitra masina sy be voninahitra ianao, ka mankahala ny ratsy rehetra. Tianao izahay zanakao izay efa nofinidin'i Jesosy Kristy, eny efa navotany tamin'ny rahasoany teo ambony hazo fijaliana. Tianao zahay mba hiaina ny maha-kristianina, hizotra sy handeha amin'ny fahamasinana, mba hahitanay tokoa anao Andriamanitra. Indrisy anefa Andriamanitra, tsy mahajoro amin'ny finoana zahay, tsy miaina amin'ny maha-kristianina anay, rendrika ao anatin'ny fakapanahy, rendrika ao anatin'ny fiainana izao tontolo izao. Ko ankehitriny mifona aminao izay Andriamanitra, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Misaotra anao tokoa zahay fa ny famindramponao lehibe ny tsy nahalanindritra anay, velona trapa-monjeny zahay, ary mbola afaka mibebaka eto anatrehanao. Koa hifona anay sy hibebahanay eto ampototry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao, ny heloka sy fahotana vitanay, ny fahotany ankohonana sy ny fianakavianay, ny heloky ny fiangonanao, ny fahotany ny firenenay. Tompo, mamindrafo. Tompo, mamelay heloka. Tompo, enoy ny vavakay ka valio zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Itambesara ni utanatau, zao dete udiau, matu
Pianeva faurasina zaudente undiau Titambiamu raju malalu Rasunitanaku Titambiamu raju malalu Rasunitanaku. Ho anao izay ny fona sy ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra mitsangana raiso ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra ho anao. Ampionono ny olo koa i Andriamanitra reo mitory teny somafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Hoy izay manambara ireo teny ireo, voavela ny erokareo noho ny anarany masina, midy rano tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Sambatrasi mahateutia sanibasinana difisanana famiaradana amifangatia aminanjamani trafianara sinatukuarenitumbu dinambaumasina Tena sifara Viana Dani Shatukua Nusatari Nisa Minusimanu Iarahantsika manono izao ry havana ny fanekemponona apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijala ranapako Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy toa avy any no aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Dia mbola faly miara-abantsika tanora sy ankizy indray ry havana amin'izao fotoana izao amin'ity fotoana tolotry ny sekoly alahady ho antsika ity. Dia anao tanteraka ny hira voalahatra isika mialohan'ny tenin'Andriamanitra izay ao ambara amintsika. Sidera mandaza Lua dulu chayuana Isatra sidera mandaza Lua dulu chayuana Iarivavaka sika ry havana.
Andriamanitra rainay eo nisaotranao zany amin'ity fotoana ity izay andrenesanay indray ny teninao dia mitenena ary tompo fa vonona iaino anao izahay. Amen. Sokafy ny baibolinareo ao amin'ny salamo 9:20 ny 9:30. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Ndeha averintsika indray mandeha hoe: izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Avy namonjy fivoriana ramatoa-mpitandrina. Efa hariva izy vao afaka tany. Ny toeram-ponenana misy azy anefa somary lavidavitra ihany. Tsy vita ditongotra izany fa mandeha fiara fitaterana intelo izay vao tonga any an-trano. Dia toy izany an-trano ny fatao rehefa avy mamonjy fivoriana izy. Matsiaro reraka ihany izy amin'ny asa ataony, kanefa tsaroany mandrakariva Jesosy Tompo ilay mpampahery azy. Dia nivavaka izy nanao hoe: Jesosy Tompo, tantany ny diako tonga soamantsara ny an-trano. Amen. Rehefa hariva mody tokoa manko ramatoa mpitandrina dia mifandrombaka fiara fitaterana dia mifanisika. Tsy mahazo mihitsy izy amin'ny fiara mandalo voalohany. Ny faharoa koa dia toy izany. Rehefa miandry elaela izy vao mahazo fiara malalaka tsara. Dia miteny amin'ny mpamily izy hoe: afaka hipetrahako ve tompoko? Dia vohain'ny mpamily ny varavarana dia mahazo toerana izy milamindamina ihany avy eo. Toy izany hatrany ny fomba ny tantanan'ny tompo azy. Ary dia nareraka ary izy amin'ny famonjena ny fivoriana izay ataony dia mahatsiaro ihany fa mahazo hery rehefa mivavaka toy izany. Dia tsaroany hatrany ny tenin'ny tompo manao hoe: izany Andriamanitra izany mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Arak'izay nivakitsika tao amin'ny salamo 9:20 ny 9:30. Isika koa rakizy sy ny tanora ary ny mpino kristianina eo anatrehan'ny fiainana izay ataontsika sy iainantsika dia mahatsiaro reraka ihany tsika. Kanefa maha-kristianina antsika dia mahatsiaro hoe rehefa manankina ny fiainantsika amin'ny tompo sy izay rehetra ataontsika amin'ny tompo dia mahazo hery mandrakariva. Ary dia izany no hanamafisantsika ny loha hevitra ihany hoe hanorenana ny maha-kristianina ny finoana. Amen. Dia mbola hiarivavaka isika ry havana. Tompo tianay eo, tena tianay ianao ary ny fitiavanao no mampifikitra anay aminao ary anakinanay ny zavatra rehetra ataonay sy ny lalana rehetra alehanay. Indreto ary izay tompo manankina fiainanay aminao ary dia manaiky ho tantaninao sy hovimbinao amin'ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Alomeravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana nahatratra izao alahady 9 Jona 2024 izao. Isaoran'Andriamanitra fa noho ny famindram-pony sy ny fitiavany dia afaka miverina misokatra indray ny fiangonana ary ahafahantsika mifanatry tava sy miara-miombom-bavaka. Misokatra araka izany ry havana ny fiangonantsika evintsika hiametrany vato faravohitra manomboka amin'ity anio ity ary dia manaraka tsakany sy andavany ny fipetra-ra-pahasalamana na eo amin'ny isan'ny mpiangona izany na eo amin'ny elanelana eo amin'ny fampiasana ihany koa ny arovava sy orina ary ny fakana fanana sy ny fanasiana gel. Izany moa dia iandraiketan'ny fafy sy ny sampatia. Toy ny mahazatra dia isy ny fanompom-pavahana indroa miditra amin'ny 7 sy amin'ny 10 ora. Ary amafisina ry havana fa toy ny fanaontsika ihany koa ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Amin'ity volana Jona ity dia ny toby fahamarinana no miandraikitra ny asa fanompoana. Amafisina ry havana fa araka ny tety androntsika fiangonana trano vato faravohitra
dia ity alahady enina jona ity dia natokantsika hanoanana sy hitondrana ambavaka ny mpanompony Ramatoa Perlina Razafitrimo. Dia samy anatanteraka ny tandrify azy ny tsirairay ao anatin'izany, tafiditra ao anatin'izany ny Tosafia, indrindra isika mpianakavin'ny finoana ataontsika amin'ny rakitra fahatelo izany. Ho fitandrona ny fahasalaman'ny rehetra kosa ry havana dia hisokatra tsikelikely ny asa eto anivon'ny fiangonana. Araka ny voalaza teo, voafetra ny isan'ny mpiangona, isy ny fizarana tike izay manomboka adiny ray mialoha ny fanompoam-pivavahana azontsika eo am-piaviana. Lazaina kosa ny Tosafia rehetra fa ny birao sy ny komity dia afaka mivory fa mbola tsisy kosa ny asa eo anivon'ny mpikambana na koa ny fampivoriana olona maro. Ny fanamasinana fanambadiana sy ny fanompoam-pivavahana amin'ny fahoriana amin'ny manamanjo dia ferana olona 100 ihany. Ankoatr'izany ry havana, ny famangina fahoriana tokantrano kosa dia mbola tsy ho azontsika atao fa tanterahana eto anivon'ny fiangonana aorian'ny fanompoam-pivavahana mahakasika io fahoriana io. Ilazana ny katekomena fa mianatra zany isaky ny alahady faharoa sy ny alahady fahaefatra manomboka amin'ny 2 ora sasany folakandro atao amin'ny trano fiangonana. Ary dia mipatsevina ihany koa isika ry havana fa mbola mitohy ny fanompoam-pivavahana alefa amin'ny tambazotra serasera ny trano vato faravohitra, ny Facebook sy ny YouTube izany. Ny fararakitra dia voaray avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Ramana Misata Jeanne Rasoarifera. Izay ihany raha tonga eto am-pelantanana ry havana, manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sana
Miaraka vavaka antsika tompoko. Tompo Andriamanitra, noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao dia tonga amin'izao fotoana sarobidy zao zahay hamakina sy hiainona ny teninao. Ko mangataka ny fanahinao masina hiasa mafy aminay, amin'ireo mpanomponao izay hamaky ny teny sy hitondra ny teninao fampianaranao, mba ny sitraponao tokoa no ho ambara amin'izany. Dia toy izany koa Tompo amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay hiaino ny fampianarana, mba ho latsapaka lalina ny amponay ny teny ampianarana, dia ho lasa fiainana eto aminay tokoa izany ary hampitombo ny finoanay. Dia misaotra Jesosy. Amen. Iaraka hamaky sy hiaino ny teny soratra masina isika ry havana. Genesisy 7 ny 1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa Jehova tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia nalao ao aminao 7 avy, lahy sy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany koa 2 avy, lahy sy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany 7 avy, lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany rehetra ireny. Fa raha afaka fotoana, izao andatsaka ranonorana ambonin'ny tany 70 andro sy 70 alina, ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia aringako tsy ho ambonin'ny tany, ary Noa nanao araka izay rehetra nandidiny Jehovah azy. Marka 12:20, 20 ka hatramin'ny 4:20. Ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe, Rabi ô, indro fa efa malazo ilay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe, manana finoanan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjeraha ny an-dranomasina ka tsy hahanahanao ampony, fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minoa fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 2:1-20 ka hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanantsiny izy. Fa fontsimola tonga ny sasany any tany amin'ny Jakoba dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-niatsara velatsy taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsy ihany koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araky ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra, raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaony jentilisa fa tsy tahaka ny fanaony jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao anao tahaka ny fanaony jiosy? Taranaky ny jiosy isika fa tsy mba mpanota avy tamin'ny jentilisa. Nefa no ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoana ny Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarininy amin'ny finoana an'i Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna,
fa raha mitady ho hamarinao amin'i Kristy isika nefa mitenantsika no hita fa mpanota moa mpanompo ny ota va Kristy sanatry izany fa raha zavatra efa noravako no hatsangako indray dia mampiseho amin'ny tenako fa diso aho fa raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy aho tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho fa raha avy amin'ny Kristy ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Amen. Ndray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny hira fahatelo amby roapolo sy valonjato andiny ny voalohany ataontsika izao ry havana dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Aoka hiara-mitsangana isika. Petraka ianareo. Anapaka lalandavamponareo ane ny fiadanan'i Kristy. Volana vaovao no diavintsika izao ry havana malala, lohahevitra vaovao indray no ianarantsika, hifampaherezantsika mandritra ity volana jona ity. Dia ny lohahevitra manao hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ny Galatianina toko 2, ny andiny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ny hitondrana ny fampianarana, hafatra sy fampaherezana miorina amin'izany lohahevitra hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana izany. Fa malaladalaka ihany ity lohahevitra ity, tsara sina fanazavana kely aloha eto am-boalohany. Anorenana ny maha-kristianina ny finoana, izany hoe ajoro tsara ho maro toerana eo ambonin'ny finoana ny maha-kristianina. Fa inona marina moa ny maha-kristianina? Indraindray io lasa malalaka be, tsy fantatra tsara intsony hoe inona maha-kristianina, inona ny maha-kristianina anao. Ny maha-kristianina dia azo fitinina amin'reto foto-kevitra efatra ngezabe ireto. Ny voalohany ny fahateraham-baovao amin'i Kristy, izany hoe isika teraka indray eo amin'i Jesosy. Ny faharoa ny firaisana na ny fiombonana amin'i Kristy, izany hoe isika miaina sy mivelona isan'andro isan'andro ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fahatelo amin'ny maha-kristianina dia ny fijoroana vavolombelon'i Kristy, izany hoe isika maneho mandrakariva ny hatsarany Kristy ary manao ny asan'i Kristy. Ary ny fahaefatra dia ny fahavelomana mandrakizay ao amin'i Kristy.
io ilay fanantenana kristianina ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zay zany raha fihezina le maha-kristianina averikely ndray mandeha aloha satria mandritry ny volana jontsika tena mba haneo sy iaina amin'ny maha-kristianina miorona eo amin'ny finoana. Le maha-kristianina voalohany fahateram-baovao amin'ny Kristy, faharoa firaisana na fiombonana amin'ny Kristy, fahatelo fijoroana vavolombelon'ny Kristy, ary ny fahefatra ny fahavelomana mandrakizay ao amin'ny Kristy. Reo zava-dehibe efatra ireo no aorina tsara amin'ny finoana. Ka raha miainga isika eto amin'ny Galatianina toko faharoa ny 9:10 ka hatramin'ny 12:20 mba hahafahantsika tsiraray avy manorina tsara ny maha-kristianina antsika eo ambonin'ny finoana, dia ny voalohany mila mazava tsara aloha fa tsy fombafomba ny maha-kristianina, tsy fombafomba ny maha-kristianina fa fiainana ivelomana amin'ny finoana, faharesen-dahatra mafana vai ary tena raha mikoriana ao anaty hijoroana ho vavolombelona tsy ampiatsaram-belatsia. Hoy Paoly apôstôly eo amin'ny 20 amin'ity Galatianina toko faharoa ity, Galatianina toko faharoa 20 amin'ny anaran'ny Tompo: voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Paoly apôstôly resy lahatra, manana finoana mafana vai, miaina sy mivelona isan'andro isan'andro amin'ny maha-kristianina, fa tsy manao izany ho fombafomba. Ny faharesen-dahatra dia ny hoe efa maty niaraka amin'ny Kristy teo ambony hazo fijaliana, tsy velona amin'ny feritreretako aho na mandeha amin'ny filany nofoko aho, fa voaombo miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho, tsy ilay izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ka dia fiainan'ny Kristy no manosika iaina maha-kristianina, ny fiainan'ny Kristy no etiko mijoro vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Maha-kristianina, faharesen-dahatra mafana vai, hijoroana vavolombelona tsy ampiatsaram-belatsia. Raha miverina kely amin'ny zava-misy eto amin'ity Galatianina toko faharoa ity sika ry havana 9:10 ka hatramin'ny 7:20, mba anisan'ny tena kristianina nafana vai ihany Petera na i Kefasy izay voalaza eto. Haitsika tsara ny tantaran'i Petera, niaina tokoa ny maha-kristianina izy, na nisy aza ny fandavana an' Jesosy Kristy, fony Jesosy Kristy ndeha omboana amin'ny hazo fijaliana, rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia tena niova ho kristianina, resy lahatry ny finoana, nafana vai tamin'ny fitoriana ny filazany tsara i Petera. Ary io Petera io no nefa nanehoan'Andriamanitra fahagagana lehibe. Haitsika tsara ny tantaran'i Petera izay nahita fahitana, nampidinan'Andriamanitra tamin'ny lamba lehibe ireo karazany biby maro samihafa, ary nitenenan'Andriamanitra taminy hoe: ry Petera, izay zavatra rehetra efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao fady. Ary tamin'izany fotoana izany koa dia resy lahatra Petera fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra. Ka ny maha-kristianina iainana amin'ny finoana dia izao: Kristy no mibaiko, tsy voafehin'ny lalàna izay lalàna jiosy intsony, amin'ny fadifady maro samihafa, ary miaina ny fitiavan'i Kristy, mivelatra amin'ny fihavanana amin'ny olona rehetra, tia na dia hatramin'ny fahavalo azy, tia hatramin'ny jentilisa azy. Dia izao le fandehan'ny tantara eto amin'ny 9:10 ao anatin'ny Petera ihany na i Kefasy, izany faharesen-dahatra izany. Ka dia lasa izy tany Antiokia, rehefa tonga izy dia satria efa nataon'ny olona rehetra ny famonjena, tian'ny olona rehetra Jesosy Kristy, ary izay kristianina miaina maha-kristianina azy dia tian'ny olona rehetra tsy manavakavaka,
dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa izy, niaro tamin'ny jentilisa izy. Kanefa rehefa tonga ireo jiosy avy any Antiokia dia niatakataka tamin'ny jentilisa izy fa natahotra, satria tonga ireto jiosy mpanaja ny lalàna izay tsy miaroaro amin'ny jentilisa, mpanaja ny famorana, ary dia niatakataka izy. Ary izay ilay fiatsaram-belatsia voalaza eto, ary tsy izy ihany aza mitratra an'izany fiatsaram-belatsia izany, fa voalaza eto amin'ny 7:10 Barnabasy aza mba voataona ny fitsaram-belatsia iny ihany koa. Eo Petera no manitsy mivantana, eo Paoly apôstôly no manitsy mivantana amin'ny Petera, milaza fa tena diso ianao, fa tsy amin'izany fiatsaram-belatsia izany no anehoana ny maha-kristianina, ary dia tena fandahatra eto i Paoly sy Petera. Nahoana ianao no manao izany fiatsaram-belatsia izany? Fa rehefa noraisinao Jesosy Kristy, rehefa hiainanao sy velomanao Jesosy Kristy, rehefa resy lahatra ny Jesosy Kristy ianao, dia tsy tokony hoe amin'ny fotoana iray ianao dia miaina tokoa izany maha-kristianina izany. Fa rehefa tonga ny namana, rehefa tonga ny mpiray tanindrazana, rehefa tonga ny fianakaviana, dia iova ianao ka hiatsara velatsia amin'izay maha-kristianina anao. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, matetika dia mety ho tratran'izany ihany koa. Isika kristianina isam-batan'olona miaina tokoa ny finoana, miaina ny maha-kristianina amin'ny faharesen-dahatra mafana vai isika. Kanefa indraindray rehefa tonga eo anivon'ny fianakaviana, tonga eo anivon'izao tontolo izao, dia manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa tsy mahajoro amin'izany maha-kristianina izany. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, ity volana jona ity dia hitezan'Andriamanitra antsika, anefen'Andriamanitra antsika mba tena hiaina tokoa ny maha-kristianina, ho marina sy mahitsy noho ny filazany tsara, hanaika ny Kristy na amin'ny toeranaiza na amin'ny toeranaiza, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, fa tsy hoe amin'izay fotoana mampafana fo aho dia manaika ny Kristy aho, miaina ny maha-kristianina aho. Fa rehefa sendra ny namana, sendra ny fianakaviana izay tsy miorina tsara, sendra ny fiarahamonina ao anatin'ny fomban'izao tontolo izao, dia miala izany maha-kristianina izany. Hanorina isika, hanorina tsara ny maha-kristianina amin'ny finoana sy ny fanekena an' Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Faharoa ry havako malala, mba hahafahantsika manorina tsara ny maha-kristianina atsika amin'ny finoana, dia mila tsarovana mandrakariva fa ny fanamarinana amin'ny finoana ny maha-kristianina fa tsy ny asan'ny lalàna. Ny fanamarinana amin'ny finoana ny maha-kristianina fa tsy ny asan'ny lalàna. Eto i Paoly apôstôly raha mifandahatra amin'ny Kefasy na i Petera, dia tsy manao fampianarana lalina intsoniny amin'ny hoe fanamarinana amin'ny finoana, fa karazany mampahatsiahy ao amin'ny Petera izany fanamarinana amin'ny finoana izany. Hoy izy eo amin'ny 9:10, nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoana an' Jesosy Kristy, dia nino an' Jesosy Kristy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Ampahatsiahivina ary ampahafantarin'ny Paoly amin'ny Petera indray izany hoe fanamarinana amin'ny finoana maha-kristianina izany, ary antoky ny famonjena. Efa fantatry Petera izany fa ny zava-dehibe dia ahoana no hiainana izany, ahoana no ampiarana izany, fa zava-dehibe ary tokony ho azonina eo amin'izay maha-kristianina, izany foto-kevin-dehibe maha-kristianina izany, ahafahana miaina sy mampiatra azy eo anivon'ny mpiarabelona ao anatin'ny fiarahamonina manontolo. Zava-dehibe ny vitan'i Kristy, nandatsahany rany teo ambony hazo fijaliana, ka isika izay tsy marina
natao hoe marina. Isika zay mpanota dia navela elo ka anisan'ny mandova ny famonjena. Hoy ny 220 tapany farany, 220 tapany farany, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Izany hoe tsy misy vidy ny fahafatesan'i Kristy. Ka tiany Paoly apôstôly averina tsara eo amin'ny fiainan'i Petera fa ny fahafatesan'i Kristy dia fototra ngeza be eo amin'ny maha-kristianina na hatanteraka ny famonjena na hatanteraka ny fanamarinana ny olona. Te ilazy Paoly amin'ny Petera hoe efa no hamarinina tamin'ny finoana ianao, efa no diovina ianao, efa afaka tamin'ny ota ianao, ka tsy tokony ho voageja ny lalàna intsony. Efa rava ny efitra nampisaraka tamin'Andriamanitra, efa nialana ny fombafomba, nialana ny fahazarany ratsy, nialana ny fangejany lalàna, fa ny fitiavan'i Kristy no maniry eo amin'izay fiainana sy eo amin'izay rehetra atao. Efa olom-baovao ianao, efa lasa ny zavatra taloha ka tsy tokony hiverin-dalana intsony. Ry avako malala rehetra amin'ny Tompo, izay indrindra no tiany Paoly apôstôly ahatongavana. Rehefa ny aina ny maha-kristianina dia mila mijoro tsara, mila mandroso, tsy miverina intsony any amin'izay fiainana nahazatra, any amin'izay fombafomban-drazana isan-karazany, any amin'izay mety ho faharatsiana sy tsy fahamendrehana azy. Ary izay ny ambarany amin'ny 2:20 hoe fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fahadisoana eo anatrehan'ny Tompo ny fiverenan-dalana, fahadisoana eo anatrehan'ny Tompo ny tsy miaina marina amin'izany maha-kristianina zany, fa mila mandroso isika, mila mandroso miaina ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy azontsika ataony miemotra ho any amin'ny fahaverezana indray. Ry avako malala rehetra eo amin'ny Tompo, isika tsy raray avy ihany koa dia efa no hamarinina maimaim-poana noho ny amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, ary izay ny fahasoavan-dehibe hivelomantsika sy iainantsika amin'ny finoana dieny ankehitriny, ary anatenantsika ihany koa ny fahavelomana mandrakizay amin'ny Kristy amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ka dia mandroso hatrany isika, tsy afa-miemotra isika ary ampahirezina isika mandritra ho volana jona izao, iaina amin'ny finoana, iaina amin'ny maha-kristianina, izotra amin'ny lala mahitsy dia Jesosy Kristy, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy afaka ny emotritsika na ho ketraka na dia sarotra azy ny fijoroana vavolombelona maha-kristianina amin'izao andro izao. Ny afatra sy fampahirezana ho antsika dia ny hoe atanjao hoe ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy, manaova lala mahitsy, aleny tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringy, miezà mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny Tompo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, mandrosoa ary mahireza ry havana. Amen. Fukua
Niombona mivavaka isika ry havana, vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay ao dia renay ankalazanay ny anaranao. Fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao ny tsara. Ary Andriamanitra maneho indrindra ny fitiavanao anay mpanomponao. Satria dia nomenao anay indray Tompo ankehitriny ny tieny, menao anay ny fampianarana tamin'ny alalan'ny mpanomponao, izay entinay hanorenana ny maha-kristianina anay amin'ny alalan'ny finoana. Ary mankasitraka anao fa ampatsiahivinao anay mandrakariva fa ny orenan'ny finoanay dia ao amin'i Jesosy Kristy, ka tsy tokony ataony fombafomba ny maha-kristianina anay, fa hiainanay amin'ny finoana tsy mety tsara velatsia amin'ny fotoana rehetra. Ary misaotra Tompo fa ampianarinao koa izay ampatsiahivinao fa ianao Kristy no tokony ho velona ty anatinay, ianao Kristy no baiko ny fiainanay, ary tokony hitiany olona rehetra, eny na dia hatramin'ny fahavala izay, ary ho marina sy mahitsy ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Dia misaotra koa Tompo fa ampatsiahivinao izay fa ny fahamarinana amin'ny finoana no maha-kristianina anay, fa tsy ny asan'ny lalàna. Ary izany indrindra Tompo no azahoanay antoka ny famonjena izay vitanao Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, maha olona voavela heloko anay no hamarinina maimaim-poana tamin'ny alalanao Jesosy Kristy. Ka angatahanay aminao Tompo mba hahatonga anay tena hijoro mandrakariva, hijoro vavolombelonao mandrakariva amin'izany finoana izany, hahatonga anay handroso mandrakariva koa amin'ny finoana fa tsy aina amin'ny fiemorana izahay. Dia mangataka izay Tompo ny asan'ny fanenao masina, anjaka ty anatinay, toetra mandrakariva ty anatinay tsy hafony hasaraka anay, ka tanterahanay izany sitraponao izany. Ka mandritra ty volana jona ty dia anana fiavaozana izahay ny amin'ny finoanay, anana fiavaozana ny amin'ny fijonana vavolombelona amin'ny maha-kristianina anay, indrindra ito andivon'izao fiangonana izao. Dia ankehitriny Tompo dia entinay ambavaka aminao ny fiangonanay, entinay ambavaka aminao izao fiangonana izao. Fantatra sy tsy miafina aminao Tompo ny fiainan'ny fiangonana, fantatra sy tsy miafina aminao ny fiainan'ny kristianina tsiraray isan-tokantrano isam-baravarana. Fa ianao mahafantatra, ianao mahalala fa ny angatahanay Tompo ny fahasoavanao tsy hafony hasaraka ny kristianina rehetra, ary omba mandrakariva ny isam-batan'olona ianao, ka hita azy ireo amin'ny asa rehetra izay tanterahana, hita azy ireo ny amin'izay fianarana hatrehany, eny na ny eto an-toerana izany, na ny any ampitany, dia angatahany aminao fitahiana ho an'ny kristianina toy ny von'izao fiangonana izao. Mangataka aminao izay ho arovanao ny kristianina tsiraray avy amin'ny asany ratsy, amin'ny asan'ny satana, indrindra Tompo amin'ny aretina. Dia ianao no hanome mandrakariva fahasalamana, ianao no hanome mandrakariva fanantenana ho anao Jesosy Kristy ho an'ny kristianina rehetra.
ny asa eto anivon'izao fiangonana zao dia apetraka eo am-pelatananao. Marobe izy ireo fa ianao tompo no angatanay ary asa mandrakariva amin'ny tompona andraikitra isam-batan'olona amin'ny isa-tsampana. Dia mo mandrakariva tompo izao fiangonana izao ianao. Entina himbavaka eo am-pelatanao koa tompo ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Fantatrao ny fiainan'izany fiangonana izany izay mijoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fantatrao ny fandaharam-potoana rehetra. Fantatrao ny fikasana rehetra eto anivon'izany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Mangataka aminao izay tompony amin'ny fikasana rehetra, ianao no lavorary izany. Ianao no hatanteraka izany araky ny haben'indra fonao sy ny sitraponao irery ihany. Mahatsiaro-bavaka izay ankehitriny tompo ho an'ity firenena ity. Mangataka izay omba ny firenenay ianao, omba ny mpitondra anay ianao, omba ny vahoaka malagasy rehetra ianao. Ary aoka ny sitraponao irery ihany tompony tanteraka eto anivon'izao firenena izao. Ary fangany ianao hanasitrana ny taninay ao anatin'izao valana retina izao, misaotra ny amin'izay asa efa nataonao teo anivon'ny firenenay, misaotra ny amin'izay fahendrena efa natolotra ho an'ny tompony andraikitra isam-batan'olona. Misaotra tompony amin'ny fandaminanao, fa nangatanay dia hiasa mandrakariva ianao eto anivon'izao firenena izao, ary alavorary izay rehetra fikasana tianao tanterana eto anivon'ny firenenay. Hiatrika ny herinandro vaovao ity indray izay tompo dia angatanay aminao koa ny fitahinao tsy hafona hasaraka anay. Dia omba ny isam-batan'olona ianao ary apatsahanay mandrakariva ny sitraponao izay tianao tanterahanay. Dia mariky ny fiombonanay tompo dia sitraka indrindra manakambana izay mivavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainao izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Menay io ny anona sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, na dia mandalo fotoan-tsarotra azy sika, na anio aza vao nisokatra indray ny tranon'Andriamanitra, dia tsy avelantsika handalo fotsiny ity alahady voalohany amin'ny volana jona ity, fa ity alahady ity araky ny mahazatra no alahady izay natokantsika hitrotrona mambavaka Andramatoa Zafitrimo Perlina. Ka andeha sika ampahery azy amin'ny tenin'Andriamanitra, hitrotra mambavaka ny fiainany, hanoana azy amin'ny endrika hita maso, amin'izay fomba mety hahafahantsika tsiraray avy manatanteraka izany. Ka dia izao no tenin'Andriamanitra ampaherezana amin'ny mamalinina amin'ity andro anio ity. Isaia 47 ny 1:4, vakina amin'ny anaran'ny tompo. Na dia mandra-pahantotra ao azy dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonao dia izao ihany no isahirana mitondra anao. Izao no nanao, ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka, hoy ny tompo jitoa. Dia ho tanteraka amin'ny mamalinany izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay antoko ny finoana sy ny maha-kristianina anay ianao. Indreto izay manatanteraka ny teninao ankehitriny, mahatsiaro indrindra ny mpitondra anay teto amin'ity fiangonana ity. Mivavaka aminao ary izahay, no ny amin'ny teninao ho an'ny mpanompo vavinao dia Ramatoa Zafitrimo Perlina izany. Ianao izay efa nahary azy hatrany am-boaka, nitondra sy nitantana ny fiainany teo ampamakivakiana ny andro maro, mbola irinay sy angatahanay, omba sy ampahery azy, hameno fifaliana sy fiadanam-pony fiainany, hitsenjo ny hoaviny manontolo ianao. Mivavaka aminao izahay, mio azy koa tompo ny esy ny tanjaka ary ny fahasalamana. Taio izy, taio ny zanaka aman-jafiny, ny ankohonana sy ny fianakaviana manontolo. Dia omeo anay mpianakavy ny finoana rehetra, ny fo mahatsiaro azy amam-bavaka mandrakariva, fa izany no hery lehibe
ho an'izay rehetra mpanompo voantso sy voafidinao. Dia atolotra ianao Tompo ny saotra sy ny dery, ny aja sy ny voninahitra, fa ny fahasoavanao kosa dia anaraka mandrakariva ny mpanomponao amin'ny androm-piainany rehetra. Ny voninahitra ny eo anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia mirahasoa mamalinina isika ho tahin'ny Tompo eo ampamakivakiana ny fiainana manontolo. Hamarana ny fotoantsika riavana ny hira 7:telopolo, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra no ataontsika izao dia ho apetraka ny tsodrano. Aoka hiara-mitsangana isika. Ho tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany io masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho aziny ny voninahitra mandrakizay ho aminareo kosa ny fiadanana. Amen. Petraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.